Magnano mbala tsara tompoko lahy akorialy tompoko vavy. Tonga fotoagnany fampiralambavao tsika ko dia magnasanao agnaraka nantsiprieny atram farany eto amin'ny radio antsony filazantsara amin'ny ty androany ity. Ny fionagna nataonareo mpandray anjara amin'ny fandoavagna ny faditseranagna ao amin'ny sambo. Izay toditsaigna androany fa 12 ny volagna Desambra 2024 no anamboatsika ny fampiralambavao amin'ny ty androany ity. Nahitagna fivoaragna ny fagnatsaragna ny asa eo agnivon'ny douane tamin'ity taogno 2024 ity. Na dia mbola hita sy betsaka aza ireo fagnatsaragna izay tokony ho atao hoentigny magnatsara trano ny asa eo agnivon'ny douane. Agnisan'izegny ny ODD na ny Observatoire des délais de dédouanement. Izany no ivon'ity fionana izay niaragna tamin'ireo mpandray anjara amin'ny fandoavagna ny faditseranagna ao amin'ny sambo ny maraina teo. Agnisan'ny tanjona eo agnivon'ny faditseranagna eto antsiranagna ihany koa ny ampahaingana ny délai de dédouanement na ny fotoagna lany amin'ny fagnaboagna entagna ka ho 48 heures ho an'ny circuit maritime ary 24 heures kosa ho an'ny circuit aérien araka ny fagnazavagna nataony receveur des douanes d'Antsiranagna Andriamatoa Biankina Richel Gérald. Nisy fivoaragna ny fagnatsaragna ny asa. Fanazana zany mbola maro tokony ahitsy. Agnisan'izany moa ny ODD, ino moa ny ODD, Observatoire du délai de dédouanement. Objectif ny la douane zany akory atao farany ampiegny faran'izay hely ny délai de dédouanement. Zany hoe le fotoagna lany amin'ny fagnaboagna entagna. Objectif amizao zany 48 heures ho an'ny circuit amin'ny port maritime de 24 heures agny amin'ny aérien. De izy amintsika eto zany mbola tsy takatra le 48 heures satria nagnino fitambaran'ny circuit jiaby no magname le délai de dédouanement. Raha ohatra ka mba hagnano effort ny transitaire mba mampalaky ny asany mety agny amin'ny la banque koa zany no retardé amin'ny resaka paiement satria tsy mitovy le formalité agny amin'ny banque. Misy sasany mbola miakatra ny Antananarivo validation. Zay zany le ilagna fivoriagna ty mbo zahavagna aizan'ny asa maillon faible zany azo ilazagna azy mba agnitsiagna ny tokony ahitsy mba hampalaky ny fagnaboahagna entagna. Fantatra ihany koa fa agnisan'ny mampitaregny olo maro ny frais de dédouanement eto Antsiranagna. Nitondra fagnazavagna makasika izany ny receveur des douanes d'Antsiranagna Andriamatoa Biankina Richel Gérald. Entagna amintsika ty lafo dédouanement. Fandraha misy zany eo amin'ny coût de manutention zany hoe izy maro be raha mitambatra amin'ny fampidirana entagna. Misy dédouanement le ifagna amin'ny la douane, droit des douanes TVA. Fa misy kosa resaka manutention na magasinage, igny zany amin'ny CMDM ndraiky ry Komadi. De raha fahavanazan'olo remarque hoe lafo be io zare le frais de manutention, le fibatagna conteneur sy namany eto amintsika de lasa mampilefa olo. Fa zigny moa afa andalagna fizavagna solution zegny miaraka amin'ny APMF sy ny Komadi ndraiky CMA CGM. Fa le dédouanement zany tokony mitovy fogna satria vidin-draha vain-dafa igny mitovy tany vangalagna izy. Fa mety fret zany mampisy différencier tsy mitovy fret mandeha Tamatave ndraiky amintsika ty zany lafolafo hely satria mbola nandeha sambo. Ny équipe-ny douane eto Antsiranagna, ny exportateur sy ny importateur, ny gasnet, ny transitaire, ny banque, ny manutentionnaire, ny chambre de commerce de l'industrie d'Antsiranagna ary ny mpanao gazety no agnisan'ny nandray anjara tamin'ity fionagna ity. Tohizatsika eo amin'ny setry ny fagnabeazagna ny fampiralambavao amin'ity anio ity. Agnisan'ny vanim-potoagna fizaragna kilalao sy fampifalifaliagna zaza ny herignandro alohan'ny fetin'ny Noël toy izao. Fidiragnan-kira sy chorégraphie maro samihafa no nataon'ireo mpianatra primaire izay mianatra ao amin'ny lycée adventiste Antsiranagna
ny maraina ny alakamisy fa 20 ny volana desambra 2024 teo. Nandritra ity fotoagna ity ihany koa nanolorana fagnomezana toy ny kilalao, ny trosy ary ny fitaovagna maro samihafa ho an'ireo mpianatra mendrika sy nahazonao tsara indrindra nandritra ny fagnadinana premier trimestre. Natao izao hetsika izao mba hampifalifaliana ireo ankizy amin'ity farany taona 2024 ity. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka isika fanohizana ny fampalam-baovao amin'ny ity androany ity. Tontosa omaly fa 20 décembre 2024 ny fifidianana membre titulaire sy ny chambre de commerce et de l'industrie d'Antsiranana. Andeha rahantsika avatrany ny fagnadiadiana. Mahatratra 76 ireo mpandray anjara tamin'ny fifidianana membre titulaire ao amin'ny chambre de commerce et de l'industrie d'Antsiranana na ny CCI ny fa 20 ny volana décembre 2024 lasa igny. Candidat telo no nifidigna nandritra ny tontolo andro dia ny ZDMT, ny Gona ary ny Fimpama. Nizotra tampilaminana ny fifidianana ary tonga avokoa ireo délégué n'ireo candidat sy ireo mpikirakira ny fifidianana raha ny fagnazavagna nataon'ny président comité ad hoc Andriamatoa Tanigna Romuald Florentin. Fa raha ohatra ka jerena ny eto Antsiranana voalohany kosa no resantsika dia ny totaly ny eo amin'ny collège commerce ahitana 199 mpifidy, ny ao amin'ny service 145 dia ny ao amin'ny industrie 50. Zay zany nisany électeur zay mifidy eto tamin'ny tanàna Antsiranana. Raha jerena moa ty fifidianana ty tamin'ny tety andro zay natao tamin'ny voalohany dia tokony natao tany amin'ny mois de novembre. Fa nisy ny fandaminana, nisy ny zavatra natao tao tenatena zay dia niemitra ny fifidianana natao androany 21 décembre tety andro nanaovana an'izany. Efa tonga eo daholo ny mpikirakira zany fifidianana zany maro ny tonga eo ihany koa ny délégué zay alefa an'ireo candidat zay latsaka satria raha ohatra ka tenenena dia candidat anankitelo no mifaninana amin'izany amin'ity chambre de commerce et d'industrie ny Antsiranana ty dia ny candidat ZDMT, dia ny candidat Gona, dia ny candidat Fimpama. Fa bureau de vote miisa 10 no nandrafitra ny chambre de commerce et de l'industrie d'Antsiranana. Dia ny district n'Antsiranana voalohany Antanamtarana, Mavagno, Angivrano Nord ary Voemara. Igny koa tompoko lasy tompoko vavy no namanana ny fampalalama voantsika tamin'ity anio ity. Makasirika anao nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin izay nanolotra izegny koa dia magnome fotoagnanao amin'ny magnaraka indray veloma tompoko.